taorian'ny fanambarana ofisialy nataon'ny fitondrana malagasy iny dia tsy misy zany ny afaka nanatrika ny lalao izay nitanterahana tamin'ity androndroany ity teny amin'ny kianjaben'ny Mahamasina teny ny sahotaka avy hatrany ny olona izay naniry ny anatrika ity lalao ity anohana ireo ekipa izay hosafidiny ary dia tsy maintsy nandray izany fanapa-kevitra izany ny fitondram-panjakana mba hisorohana amin'ny trangana-aretina samihafa sy ny fianaka ity aretina ity. Taorian'ny fanambarana ofisialy nataon'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta malagasy amin'ny fampalalana fa aretina pesta no nahafaty ny mpanazatra ny ekipa baskety Beauvalan hita avy any Seychelles dia voatery nosakanana tsy afaka hanatrika ny lalao manasa-dala ny fiadinany amboarany ranomasimbe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka taranja basketina ny CCCOI baskety 17 natao tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina itolakandro iny mpijery. Ny mety ho fiparitahan'ny aretina moa no voalaza fa nandraisana izany fanapa-kevitra izany. Tapakaro fa atao match huis clos avokoa ireo manasa-dalana efatra. Noho ny tonga nefa ny tamin'ny 12 ora tokony hanombohan'ny lalao dia nametraka fahamailona ihany koa mpitsara amin'ny mety hifindrahan'ny aretina eny ambony kianja. Noho izay tranga izay dia tonga teny toerana ny avy ao ny ministera amin'ny fahasalamana nanao fitiliana ireo mpilalao rehetra sy mpanazatra ary mpitsara tokony hiakatra kianja. Olona manodidina ny 500 moa natao fitiliana tamin'izany. Tety ivelany kosa dia nanomboka ny tabataba mpijery tonga marobe teny Mahamasina. Anisan'ny nanontaniana izy ireo ny amerenana ny volany tamin'ny fividianana tapakila tamin'ireny mpandraraha ara-pifandraisana ireny. Taorian'ny fitiliana natao dia nanomboka ihany manasa-dala ny onan'ny ekipan'ny Fandrefiala avy eto Madagasikara sy ny BCM Mayotte tamin'ny 4 ora sasany tolakandro izay tokony nanomboka tamin'ny 12 ora atoandro. Raha tsy ahivina moa dia ny alarobia ariva tamin'ny 9 ora sasany no maty Alexa Lishop, mpanazatra ny Beauvalan hita Seychelles rehefa vitsy salama tao anatin'ny fotoana vitsivitsy.